saika nahatratrarana olona tsy nanao ary vavavy koa ireo boriboritany rehetra teto Antananarivo tamin'ny ity alatsinainy 7 aprily ity. Raha araka ny tenin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina dia voasazy hanao asa ho an'ny daholobe ireo rehetra izay tratra tsy manao izany manomboka androany. Raha ny Tetsy Anosy manokana dia noraisin'ny polisy ireo tratra ka nentina namafa lalana Tetsy Anosy. Anisan'ireo tratra Samuel. Asako dia ohatra somary sepotra fa nitondra kasibosy any aty dia mafana ilay andro dia fandeha ody hamonjy ny tokantranoko dia adiniko ilay izy amin'ilay miasa saina amin'ilay fiainana zany. Efa mipetraka amin'ny toerana maro eto Antananarivo ireo polisy amin'izao fotoana izao raha araka ny fanazavana nomen'ny komisera Rakotondrabary Ajanirina lehibe ny komisarian'ny boriboritany fahadimy miambina ireo olona izay tsy manao arivava. Raha ny Tetsy Anosy dia efa vonona avokoa ireo fitaovana rehetra ho ampiasainy ireo tsy manara-dalàna toy ny kifafa, ny zibika ary ihany koa ireo fanamiana izay nampanaovina azy ireo. Asiana bariera barazy ho an'ny olombelona zany dia mandalo eto ka tsy manao masque dia arretena izy interpellena ary ampanaovina travaux d'intérêt général. Tsina moa zany le travaux d'intérêt général fa efa voafaritra ny any amin'ny arrêté préfectoral le izy anisan'izany ny fanadiovana ny tanàna na ny zaridaina na ohatran'izany. Nareo moa zany efa misy eo amin'ny anaky 6 eo zareo nefa ao anatin'ilay tomobile dia ireo zany hoentina escortena any amin'ilay toerana le faritra tokony ho diovina dia ao anatin'ny 30 minitra zareo no manatateraka an'izay le travaux d'intérêt général zay. Avy eo ireo olona reo averina eto amin'ilay toerana nangalana anazy ary omena kasibosy tsirairay avy zareo. Efa mivoaka ary efa miatra avy hatrany ny arrêté préfectoral mandidy ny fanaovana arivava hoy ny préfet an'Antananarivo ny général Angelo Ravelinarivo. Raha ny nambarany dia efa tapitra ny fotoana fanaovana fanentanana fa efa miditra amin'ny fanasaziana izao ary tsy hanavahana n'izany iza. Efa nisy arrêté zany navoakan'ny préfecture mikasikasika ny andindiny rehetra amin'ny fampiarana le paikin'ny andriamatoa filoham-pirenena zany dia efa nanomboka moa efa hitantsika any ngamba nisy any voasazy misy soloa ary voasazy mamafa tokotany fa tsy mafalalana fa tsy nitondra masika dia le ataontsika eo ireo le sazy zay ho atao zany maromaro any tokony efa izy aloha raha eto Antananarivo zany efa 3 semaines any zany nampianarana ny olona tokony hitondra masika. Tokony efa fanasaziana le miantra manomboka androany zany efa ampy ngamba zay le sensibilisation